rehetra makany ankota. Nosoratany Itokina na Toko Gérard Rabemanantsoa. Ho velominy Anjariliva, Vantsoa miaraka amin'ny Mihaja, Arliva, Le Mec ary Tahina Nantenaina. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanaditosa. Andro faharoa. Misaotra tompoko. Ary tsy misy olona ato anatiny na dia iray aza. Tsy misy receveur ihany koa. Dia bus sendra tratralina ohatranary ve zany ty sa ahoana? Dia linina firy koa. Azafady eo Razoika. Aiza sy aiza avy ka ny lalan'ity taxi be ty. Ty mamaly le mpamily fa ny familena ihany no fantohany. Sa tsy renin'olo orana mipatrapatraka ny ivelany ny fanontaniako. Raso atonony eny akaikany so tsy reny tsara ny fanontaniako teo ka. Azafady eo Zoky. So dia mba azonao entina any amin'ny hopitaly akaiky indrindreto ane za azafady. Tsy zany mantsy fa nisy sakamono aho rehefa zao ny raha vavy niasa iny dia nitsatohany antsy ny kiboko. Mety efa betsaka angamba ny raha very tamiko fa safotra sy natsiaro tena mihitsy ange za e. Fa agaganao aza mbola nanana-kiory nitsonanao sy namonjena ty taxi be ty teo. Mona marenina koa ve ty Zoky ty e. Tsy miteny tsy mivolana fa mihaino ihany fotsiny. Izy amin'ny tsy maty afo mihitsy. Tsy miala eny ambava ny tsigara. Amin'io andro efa alina be ty mbola misatroka ihany. Misy baravy koa manelanelana anay raha tsy zany efa nikitiako teo. Aleo aloha hipetraka kely fa reraka zany ka. Dia aleo aloha jerena kely le kiboko naratra teo. Zay. Aleo ingana moramora le lobako. Tena miosondrata teraka izy zany. Mbola mivoatra foana ihany koa le ratsako teo. Fa no magagana fotsiny a. Dia tsy henoko marary be ohatry ny teo aloha tsony. Sa efa doto. Andraso esoriko moramora ty lobako ty dia andro vitako amezana an'le ratsaka. Zay. Enjany ty marina. Aty amiko amin'io tsy misy finday. Ny tena amin'io mipetrajery. Tsy nisy nahatsikaritra akory aza angamba ny tsy fidiko. Oe, andraso marina oe. Zoky a, so dia mba misy finday azo indramina namany aminao etsona olona. Ao fa solokony kredi anao. Tena mila miantsolona so faty rere ty ka ho sahirana rere ty anao. Aleo aloha mody asiana an'izay so mba apiraka anazy ihany. O faty rere ty nge ho azara tsy mety mijanony ty ratrako ty e. Tena mitsitsina vovoa angamba ny sofiny io ka. Mandeha zany dia mandeha fotsiny fa tsy hoe aiza marina ny direksion. Ao ivelany eo koa moa sady manorana fianzavina ka very tanteraka ny reperakoko. Oza inona rety nahazo anaty e. Mipetraka angamba aloha fahendrena ka. Rendrika ampitoerana ty atao marina.
Ay moa mbola ato anaty le taxi be ozy ary misy olona mipetraka inge io alohako izany ie tovavy sahabo 5 taona eo raha misy mijanona nandray olona inge zany ty fiara ty teo fa zany ndrendrika dia tsy naheno andaso ampiresahana so mba afaka manampy anahy azafady io mademoiselle ihany tompoko manahoana aloha ianao e salama tompoko misy azoko anampiana anao misy dia misy tokoa ry iza tokoa moa raha tsy mahadiso Melanie no anarako ay faly mahafantatra amin'ny Melanie za kosa no Mirajo faly mahafantatra anao ihany koa ary taiza ho any ny karaha Melanie e tena tsy tsikaritra mihitsy mantsy tsy mila miakatra izany ry izay satria efa tsy niteh tany tsony tsy azoko fa tsy niteh tany ahoana tsony moa fa zany velo le tena tianao anontaniana ahy ka mba ahafantarako ireo hoe makaiza marina ty zotry ty ianao koa zato tao mahatsikaiky bus andehananao ve dia tsy fantatra hoe makaiza ry Mirajo tena tsy fantatro marina e le chauffeur koa moa anontanena tsy mamary mihitsy misy efa nivy maharesaka be azy izy ko mety hoe tsy nazotondresaka fotsiny izy androany ay fantatrao zany izy ika mpandeha matetika amin'ity bus ty zany ianao e fantatro izy ary tsy hoe mpandeha matetika amin'ity afa tsy voavoalohany amin'ity fotsiny nandehanako taminy ary tsy mbola voavalinao foana inge lefa anontaniako hoe zotra makaizy ty andehanantsika ty zotra makany akoatra re zotra makany akoatra ahoana akory Melanie inona koa ty taitaitra be ty ry Mirajo ka ianao kosa manaitsako ao ary fa ho matotra amin'izay ahy zotra nampy anao ahitany mariny ty zotry ty marina inona ry Melanie anara-toerana inge mivaly tena ndraindraika aminao fa tsy fahamarinana sa inona raha anara-toerana ny tianao havaliko ianao dia azafady fa tsy manakolasaina very toa koa inge zany ianao raha azoko tsara raha izay no mahalaza azy mirenireny hatramin'ny fotoana nangano ho any vetivety teo marina le tovavy fa misy inona ary inona nefa ny tena mampalelo amin'ny Melanie lazao anahy so misy azoko anampinanao raha ny marina ry Mirajo dia reny tovavy ny alina reny dia zany ve no mampitomany anao tsy tsaranao amin'izany velively inge za manana ny raison anao sy ny tantaranao ianao tsy zany ka fandray alina nisy client nanantona tsara resaka be tamiko izy no sady nilaza fa miavaka tamin'ny vehivavy hitany hatramin'izay rehefa niresadresaka nahatra teo zay dia raikitra fa any aminy no andeha nentiny tamin'ny fiara nakalazy izay ny tsy tahita koa dia tonga teo amin'ny sampanana nisy plaky menamena izay andeha nivilina anaraka an'iny ka nijanona nanoloana trano somary ao izay alaraha teo moa ny andro ka nahalalaka ny lalana dia nasainy nandroso eny azonao tsy tantaraina satria efa fantatro ny toyany tsy ilay ao an-tsainao ny toyindro Mirajo raha tsy ary dia inona dia inona koa ny antony tantaranao anahyzany mba hahitanao ny marina satria izay no antony nandraisan'ity taxi be tianao androany alina
Tsy misy azoko angezany zavatra tantarainao zany ry Mélanie. Raha tsy azonao androany dia ho azonao rapitso le mambaok'izay. Dia inona zany nataoko amin'izany zavatra rehetra notantarainao zany mandra-pahavin'ny apitso ka? Mivavaka mba hatratra ny rapitso ianao. Tsy misy azoko angezany zavatra lazainao zany ry Mélanie. Nahoana moa ano ahinao tsy hahatratra ny apitso? Angamo adininao fa noratrainy ihany koa nge ianao e. Anga fantatrao ny olona nandratra anahy iny? Indrisy, fantatro tokoa. Fa raha ny sitrapoko dia tsy te halalana fanehatra tamin'ny akory aho. Kanefa tsy afaka mipaiko izay hitrangana manova ny lasa moa tsika. Izay vita dia vita. Mampalahelo anahy ianao. Te hanampy anao kanefa na ny momba anao sy ny zavatra lazainao aza manjavozavo be amiko daholo. Raha te hanampy ahy ianao mirazy dia makanesany aminay dia teneno ny zandriko tsy alahelo intsony aho. Sitrany ahy mba hampandripandry-ratsy ny saiko sy ny fanahiko. Fa raha tena te hanampy ahy ianao dia manao izay hitadiavana ahy. Ngamo ianao tsy tia manoloana anahy ity ka ho tedaviko ahoana indray ka? Hitanao manoloana anao tokoa. Fa raha ny tena izy dia mahatsiaro very aho. Manirery, mangatsiaka, tsy misy pahita, tototro ny vovoka. Inona daholo ary zany tantarainao zany ry Mélanie? Tena mila fanampiana tokoa ty tovovavy ity ka. Tena tafiditra anaty famoizam-po lalina. Mirajo ah. Ahoana izay ry Mélanie? Manome toky avy ianao fa hanatanteraka ny afatra rehetra teo. Ny zavatra lazainao aza mistery dahoroko. Mety efa reraka ny adi-tsaina koa angamba fa tsy misy mazava izay zavatra lazaina. Aleo ekena ihany na dia mba ampilamina ny sainy fotsiny aza. Variana be nge ianao izany e. Aza manary efa ho tanterahako daholo ny afatra ao dia aza malahelo tsony moa e. Zay ro mirajo ah. Matoky ianao ah. Eno ah. Oe, misy zavatra nilatsaka iny. Mety avy eo am-poketra anao angamba. Oay marina. Zotra makany ankoatra. Nosoratany Itokina na Toky Gérard Rabemanantsoa. Novelominy Anjarliva. Vantsoa niaraka tamin'ny Mihaja, Arliva, Le Mec ary Taina Nantenaina. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanaditosa.